manaraka zany koa misaotra anareo mpanao gazety nanaiky ny fanasana ino moa ny antony nahatonga anay ny antso anareo mpanao gazety. Ny antony tompoko dia fanatanterahana ny lalàna lampanorenana mahalehibe ny mpanohatra dia ny antso ny gouvernemanta mba hanao lahadinika ny fanoherana eo aneviny andemeram-pirenena momba ny raharaha sosialy izay iainany vahoaka rehetra eto Madagasikara, indrindra fa ny problème ara-sosialy izay iainantsika ponina eto Antananarivo. Araka ny andininy fa amin'ny lalam-panorenana 200 dia manana an'izay lahadinika ny mpanohatra zay ny avy amin'ny fanoherana 3 andro amin'ny volana voalohany, 3 andro amin'ny volana faharoa zany, ary ray andro iny natao de ny andro izahay ny ministra anakenina teo satria ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia fisian'ny probleman'ny rano, probleman'ny jiro, probleman'ny fandriam-pahalemana ary koa probleman'ny lalana. Izay indrindra tompoko no niantsona ny ministry rano, niantsona ny ministry angovo, niantsona manokana koa ny ministry ny travaux publics ary niantsonay koa ireo ministera avy amin'ny force zany izy telo amirahala mianaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izany. Fa maninona zareo nantsoina satria mba hitaterana amin'izareo ireo fahoriana sy fijaliana afitsoko ny délestage tsy fandriam-pahalemana, afitsoko ny tsy fisina rano eto Antananarivo, mba hafana manontany an'ireo ministera reo inona marina ny tena vahaolana fa tsy andeha resaka politika, tsy atao valiteny politika le izy. Ary zay indrindra no niantsona an'ireo inona moa ty niantsona ny ministera zany, ireo ministra reo mazava ho azy koa mba hafana mahazo valiteny hoe inona le vahaolana hoentinareo dia hafirina no anatetarahana an'izany. Ka dia atombotsika amin'ny valiteny zay nomen'ny ministry ny rano zany le iza sy fanontaniana napetraka. Zava-misy aloha eto am-panomboana dia fantatra nandritra n'io fotoana ny ona tamin'ny ireo ministra anakiainareo izy mirahala mianaka fa manerana ny Madagasikara ny probleman'ny rano. Izaho manokana isy teny Randrianasolo ny aiko nanao miavatory iny de nitety any Madagasikara efa niteny anio aho na talohany propagandy na nandritra ny propagandy ary fefanambara koa fa atoato de hanana problème rano koa na Antananarivo. Ny antony tompoko de zao izany Jean Laborde zany no nanao lac artificiel nanome rano atsika tamin'ny taona fefa ela be ta 1947 izay ny tenen'ny ministra tao koa. Izany no nanao io lac artificiel io nanome rano na Antananarivo. Ny olana nefa amin'izao fotoana zao dia tsy ampy nambaran'ny ministra tao, tsy ampy ny famatsiana an'le rano, manan'olana akory zareo amin'ny fampidirana azy amin'ny château d'eau rehetra eto Antananarivo, manan'olana koa izy
amin'ny distribution zay alefa manerana ny trano zay misy atsika izany. Fa ny zavatra tiako ambara dia rehefa nanontaniana ny ministre ny rano mety ovina ny vahaolany na solution zay mba hoentiny hamahana anio inona moa ty rano eto Madagasikara io, satria raha ny zavatra nyteneny de zao manana olana any amin'ny 100 000 mètres cubes par jour i Antananarivo. Ny olana misy anefa hozy izy dia betsaka am'ireo château d'eau reo miankina amin'ny jirama, miankina amin'ny électricité. De zay aloha ny asa tsy maintsy ataon'zareo. Ny olana faharoa koa izy dia fampiakarana ny rano ao amin'ny château d'eau koa, dia fananan'zareo olana koa na tsy miankina amin'ny électricité, satria avy eo misoritra fa alainy camion am'izao fotoana zao itaterana manerana ny tanànany Antananarivo. Ny olana fahatelo tompoko, raha ohatran'izao izy ny tio manao distribution, de mety ohatran'izao fotsiny sisa tavelana, de tsy maintsy hosoloana ny tio rehetra manerana Madagasikara, manerana ny tanàna Antananarivo. Fa ny olana de zao mety tio hosoloana io fa misy trano daholo eo ambonin'ireo ka dia hanahirana hoy izy no nanaovana an'izany. De nanontany zay, inona ary ny vahaolana? Inona ny vahaolana hoentinao ministry ny rano? De ny vahaolana noentiny tamin'izay fotoana zay dia tsy maintsy averiko tsara, mihaino tsara tsika vahoaka malagasy. Ny vahaolana noentiny de zao tsy maintsy ampiasa camion hitaterana any rano any amin'ny quartier. Io tsy maintsy atao io zavatra io. Mandritra ny hafirina ity olany fitaterana camion tia, raha ny zavatra nomeny ministre ny rano dia any ho any amin'ny 2026 ihany zay vao tapitra ny fitaterana anio rano amin'ny camion io. Any ho any zany vao raha mandeha tsara hozy izy, ny appel d'offre rehetra, raha mipetraka ny mpamatsy vola, raha mandeha dolo ny zavatra atao rehetra farafa malakiny, dia any amin'ny 2026. Riva aoka malagasy, riponina eto Antananarivo, any ho any amin'ny 2026 zany isika, zay vao afaka manokatra robinet ny ponina rehetra manerana ny zay mananolana amin'ny resaka rano zany. Manaraka an'izany, vahaolana atao koa dia anao resaka forage any amin'ny 40 mètres na 60 mètres renapy faharoa no alaina mba ho rano madio izy mba afahana mamatsy rano eny amin'ny quartier zany. Zay koa ny ezaka zay hamahana ny olana io. Fa ny tena vahaolana omena zany tsy de haiko sy loatra moa anaran'ity tanàna ty, Amoronakona. Amoronakona, any zany no vahaolana anankiray ngeza be zay ataon'ny fanjakana no lazainy ministry ny rano. Dia Ambotsimanjaka koa any koa vahaolana faharoa. Rehefa vita zany ireo source ngeza anankiroa zay atao reo de ho atsaraina koa ny fitondrana azy any amin'ny château d'eau rehetra. Rehefa vita zay de zay vao mandeha any amin'ny inona moa anaran'ity, any amin'ny tokantranontsika tsiraray avy de any ho any amin'ny 2026 any zany vao vita izay zavatra zay. Zavatra anankiray tsy maintsy ho lazaiko eto androany dia nanontany amin'ny ministry ny rano aho
araka fantatsika fa any amin'ny any amin'ny sud moa misy an'ity tetikasy ty. Nanontany amin'ny filoham-pirenena aho tamin'ny débat nataonay ici Andriamatoa Anjiny Rajoelina manahoana hoa le rano any amin'ny sud de niteny filoham-pirenena tamin'izay fefa vita fefa misotro rano ny any ambarako mivoaka malagasy tsy marina tompoko miala tsiny miala fontsy fa tsy marina tompoko tsy vita le izy a io ny sary nalaina fa 2 jours zany io sary io zany nalaina fa 2 andro io nakana an'io sary io tsy vita le izy ny zava-misy anefa maninona miteny am'ty le zavatra vola fa misy io hitatsika plaque io miteny hoe vola fa misy tuyau fefa ao reo le tuyau fefa ao de rano fefa eo tsy hitako tsony inona no andrasana fa tenenina nambaran'ny ministra tao moa valiteny politika tsy ondray ny tuyau ampiasainy e tsy fantatra tsony fantatro hoe fa tokony ho vita le izy ambarako mivoaka malagasy ho atsika any atsimo zany a fa tsy maintsy hiezaka ny fitondram-panjakana am'ty etsika zay nataon'ny solombavambahoaka ty zany a momba an'io problema ny rano idiratsika koa resaka jirama ity koa aloha tena problema be a eto amin'ny firenena voalohany indrindra nangataka ny tenanay tamin'ny Andriamatoa ministra satria rehefa ny mpandrifa ny malagasy zany no tara ny fandoavan'ny facture zany dia sazina 5% izy de ho sazina 5% isam-bolana rehefa ny jirama manao zavatra tsy mety mandoro ny manao délestage may be de be fitaovana mainy tsisy resaka olana tsy voasazy ny jirama ka nangataka izahay solombavambahoaka tao fangatahany nataonay de tsotra Andriamatoa ministra mba teneno dezenao asoriny ty resaka inona moa anaran'ity ty resaka penalité tya mba tsy atao mivoaka malagasy fa produit fefa ratsy ty no hanovana penalité io de izy moa ny teny hoe mbola hito eo nanovana an'izany fa tsy rariny hoatsika voaka malagasy tsy rariny a raha zao etany jirama eto a Madagasikara zao ny zavatra atao ao zay fahatelo a faharoa manaraka ny problemany jirama zany a dia mananolana lehibe isika eto Antananarivo zany raha ny zavatra nolazaina de hydraulika sy termika zany a ny famokarana ny jiro eto ny hydraulika dia manome fitambarana hydraulika miasa eto zany a andekaleka na farantsa sy ny sisa de any amin'ny 190 mégawatt zany 190 mégawatt ny termika dia any amin'ny 7 mégawatt ny zavatra misy anefany a am'izao fotoana zao a dia tsy sorana zany a eto a Madagasikara dia raha ny filana vahoaka ny Antananarivo dia any amin'ny 250 mégawatt nefany a raha ny fitambarany zavatra nyteneniko teo reo a 187 mégawatt adika zay any amin'ny 70 mégawatt ny gap zay ny antony nahatonga any zareo nanao aniny resaka inona moa anaran'ity nampandehan'ireo mila zay ngeza be nandanitsika vola zany izy zavatra nyteneniko tao mivoaka malagasy reny a mila mivavaka amin'Andriamanitra atsika mba mangataka ze na musulman io na chrétien na inona filotsika mba handeha iorana io fa ho fatetitsika mianakavy raha tsisy orana satria ny dépense io tompoko lasy tompoko vavy de any amin'ny 25 milliards d'ariary any ny hampenana ny délestage tsy foana akory ny délestage a
fa miezaka ry zareo a hitatitra anio gazoil avy any a Tamatavy a de ampandefa any millions de dépense ao anatin'izay a de any amin'ny 25 milliards d'ariary ka raha mbo hisy roa volana de any amin'ny 50 milliards d'ariary a zay no nitenenany cité ny Randriana Soloniaiko hoe tsy ho zakany kitapom-bolam-panjakana ity famahana vahaolany délestage ity a raha ohatra ka tsy raha ohatra ka tsy misy izany a ny orana. Inona ny vahaolana omeny zareo? Ny vahaolana nyteneny zareo omena dia fametrarana panneau solaire. Panneau solaire any ho any amin'ny 250 mégawatt any. Fa 150 apetraka eto Antananarivo raha ohatra ka tena tsy misy orana mba reny zany a no alefa. De 100 zany a ho zaraina manerana ny district maromaro. Fa ny tena vahaolana rehefa nanontaniana ny ministra dia io saofoka sy volobe. Fa nitenen'Andriamatoa ministra fa ny appel d'offre mety any amin'ny 2025 any a na 2026 a travaux durée de travaux a mety ho any amin'ny tsy fantatra any amin'ny 5 any a 7 taona zany voa tanteraka ny problème ny jiro ny électricité a eto Madagasikara izany. Resaka nantanina azy koa ovina le groupe anankifito zay manana hery na tanjaka 105 mégawatt no tonga eto Madagasikara. De nanambara ny ministre tam'izany fa efatra no tonga any amin'ny mois de mars any amin'ny mois de mars fa ny roa de mbola elaela zay vao tonga any amin'ny fin any amin'ny volana juin any 2025 koa no tonga zany ny faharoa. Nambarany monsieur le ministre fa izy anankifito dia hoentina eto Antananarivo. Dikan'izay diso le lazain'ny filoham-pirenena fa omenany Tamatavy, omenany Tamatavy ny groupe anankiroa diso tompoko iny teknika tsy ny raha resaka teknika fa ampy le ao Tamatavy de anampiana any ina moa anaranty Antananarivo zany io groupe 105 mégawatt io. Zava-misy am'izao fotoana zao zany raha antany ianareo inona ny tena vahaolana maharitra omena any vahoaka malagasy rehetra de ny teny monsieur le ministre mety hijery any resaka gaz masoandro production masoandro hydraulique de ampenana resaka thermique satria problème eto Madagasikara dia fatatsika tsara fa problème production lafo zany le production nefa amidy mora le izy zay zany ny amin'ny jiro zany fa hiditra koa tsika ny amin'ny dika zay zany délestage zany dia tsy maintsy hisy foana zany ny délestage fa hihena zany fa raha io foana io dia rehefa mitay Andriamanitra ambony mandotraka ny orana de zay le izy. Resaka rano zany, resaka lalana azafady indrindra re tompoko. Fantatra zany fa manerana Madagasikara tena potika tanteraka. Potika zany ny lalana manerana Madagasikara tsy de nisy fanamboarana zany ny lalana rehetra teto Madagasikara. Nolazain'ny ministra moa lalana eto Madagasikara dia 30 km. Fa ny route nationale izy de eo amin'ny 12 000 km eo. Potika tanteraka le izy. Ka raha potika tanteraka le izy de zao no teny nantanina ministra ovina tonga de tenena ovina vita io lalana io satria le lalana ne lasa mampiakatra vidim-piainana mampiakatra vidim-piainana le izy satria ela loatra le tomobile eny an-dalana eny de mitombo ny gasoil miakatra ny vidiny pièce miakatra ny vidiny taxi brosy izany rehetra zany hita any anatin'ny vilaniny malagasy de zao ny valiteny nataony roa taona eo zay vao vita izy zay ry vahoaka malagasy roa taona zany tsika vohanana lalana tsara vao vita tanteraka ny lalana rehetra
de nanontany aho hoe aiza daholo no vola anamboarana an'io de reto daholo ny olona afaka teneniny hoe tsy olona moa zany fa ny source ny vola mety ahafahana mamboatra an'izay lalana rehetra zay a banque mondiale a BAD a BEI a B2A dia le fatatsika iny fonds routier iny a de RPI zany reo zany ozy izy a ny source mba ahafahatsika mamboatra an'ireo lalan'ireo fa ny zava-misy a amin'ity fonds routier ty a de nangataka aho satria novainy ngay rajoelona manko izy io ary zay namotika ny olona décision kely fotsiny namotehana ny lalana novainy io zavatra io lasa nataony investissement le izy a raha tokony entretien zany de zay mahatonga tsy misy fikodragodrana ny lala manera Madagasikara satria misy tsosa pétrolier sy ny tsosatsika amin'ny fonds routier ty zany a mifampiditra ao fa za tsy te hiditra resaka teknika fa zao zavatra ataoko zao ataoko mba hazahony malagasy rehetra azy zava-misy tompoko de zao ny teniny monsieur le ministre fa ny volatsika am'izao fotoana zao izy ny total dia 950 milliards d'ariary zay ny total fa ny vola azo izy de 432 milliards d'ariary ny tsosa mbola any dia eo amin'ny 517 milliards d'ariary mahery kely eo zay zany le izy matezitra ihany fa manana an'izany 432 milliards d'ariary zany hoe mbola potika ny RN2 potika ny RN7 etretretra fa ny zavatra ny RN4 RN5 fa ny zavatra misy zany a nareo manao kototo ka fa enitaona misy vola io hatramin'ny androany misy vola io afaka apitso misy vola io amin'ny afaka roa taona misy vola io a tapitra ny mandany radio eny misy vola io fa tsy le lalana tsy vita zavatra nisy tompoko dia rehefa nandeha le izy a dia nanome toky ny ministera fa iny RN7 iny zany a de mananikanika any amin'ny 2 ans any a zay vao vita tanteraka ho izy izy lozy zany a 2 ans zany tsika vao a de iny RN2 iny a mananikanika any amin'ny 18 mois any a zay vao vita koa ny RN2 zany satria tsy haiko moa le excuse nataony teo a fa BDB zavatra milazainy de mazava ho azy a fa reny lalana makany Majunga sy Dego reny koa fefa manomboka ozy izy ny asa fa ny olana de zao rehefa nienona tsara monsieur le ministre miakina amin'ny banque mondiale miaraka amin'ny partenaire financier daholo ny zavatra rehetra zay mandeha fa raha tena jerena koa lefa ny réalité les lettres d'intention nalefany madame la ministre sy ny gouvernorany banque centrale mifanotra amin'ny zavatra teneny ka eo tsika no mijery ao anatin'izay zavatra zay tahaka an'izay koa resaka jirama ny teny Andriamatoa ministra fa zay aloha vaovao mahafaly avy marako amintsika vaoaka malagasy a dia tsy ampiakarina mandritra nyty mandany rajoely ty zany a ngay rajoely ty zany a ny facture ny jirama fa tsy zany zavatra misy any amin'ny banque mondiale a ny engagement nataony madame la ministre sy ny engagement nataony iza moa anarany ny gouvernorany banque centrale fa eo tsika mahita azy fefa nanambara monsieur le ministre fa reny haute tension sy moyen tension reny ihany no ampiakarina fa ny an'ny résidentiel izy izy a tsy ampiakarina de eo moa tsika mahita an'izay zavatra zay fa iverina ao a amin'ny lalana zany a ny teneniny monsieur le ministre koa moa iny RN2 ny teneny koa fefa ny teny ndreo ingay anjinirana rajoelina ny teny hoe isika tsy ahena le dépense fanamboarana ny lalana avy aty ina anaran'iny autoroute lafo izy raha amboarina avy aty Antananarivo makany Tamatavy satria ny fitaovana rehetra ampiasaina am'izany re tompoko de fitaovana avy any andafy daholo ny carburant ampiasaina am'izany de avy any andafy daholo de zay ny tenena manina raha amboarina avy any Tamatavy rehetra mba tsy andanina vola fahatany de hoy izy hoe mbola misy lalana 10 kilomètre avy ao amport mandehana amin'ny RN2 any a
rehefa vita io de zay vao amboarina avy aty avy ana Toamasina makaty Antananarivo satria fantatsy ny monsieur le ministre mihitsiny fa dépense fahadisofana paha-kevitra fandaniam-bola fahatany ny fanamboarana an'le izy avy atya Antananarivo makany Tamatavy zany. Momba ny fandriam-pahalemana fantatra zany fa manerana ny Madagasikara betsaka nyty resaka problema ny attaque na inandrenivohitra be de be ny attaque ka zavatra tiako tenenina amitsika zany de nampanantena ireo zandary miaramila sy polisy fa hiezaka hiara-miasa amin'ireo solombavambahoaka ireo nisy ady solombavambahoaka koa ividianana moto ividianana anamboarana trano an'ny poste avancé zany mba ahafahany ireo zandary sy miaramila sy polisy miparitaka manera Madagasikara ary zavatra niteneny tao moa somary nasitsika ihany resaka tao satria ny olona mitaraina dia poretina fotsiny ampiasana tsindry lena angambany zay ny azoko hitenena anazy satria naninona tsy avela hiteniny ao am-pony tsy avela hitaraina ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra manjoa azy zao fa ezana tiavadika politika le izy ary tao moa no nitenenany ingahy honorable député Jean-Jacques avy any Betioka ny teny tamin'ireo ministra anankitelo mirahalahy anankireo hoe mba jerenareo avy aiza ny olana satria misy tenin'Andriamanitra zay miteny hoe loza izay niaviny fa nafotoana ka jerenareo iza no nahatonga zao fa nafotoana zao avy aiza ny olana avy am'ireo vahoaka mitarainareo ve izay manino moa ty hitsipazanareo bomba mandratsa janomaso sa avy amin'ny gouvernemanta raha ny teniny iza moa anaran'iny honorable Jean-Jacques misy olona anakiroa nahatonga nyreto olana reto so ireo ro tokony jerevanareo ministry ny ina moa ty misy ny rano sy ministry ny énergie zany no zavatra misy tao nafana ohatran'izany moa le izy fa mivaliny monsieur le ministre sangisangy le izy zay hita hoe tsy hitany amalinany zany resaka zany fa eto koa aho ma lehibe ny mpanohatra mba zo fototra ny malagasy lazay ny lalam-panorenana rehefa misy zavatra afaka mitaraina vahoaka malagasy ary ambara koa eto azalany andro ianareo avy amin'ny force hoe misy ambadika politika io na ny fianakaviako na ny fianakavianareo na ny fianakavitsika misika fianakavy rehetra eto Madagasikara mahatsapa maharary zay mampitaraina atsika io ka zay koa nytenenina hoe rehefa nareo mba tonga mampiparitaka an'le olona mba miteny mialoha intelo ianareo vao manao an'izany de nanamafy monsieur le ministre fa manao an'izany iry zareo nefa raha zavatra misy tsy de ohatran'izany ny zavatra hitanay any am'ireny vidéo reny izany de teo koa moa aho ny teny tam monsieur le ministre hoe voaka tamy gazety international ity raharahany base te hapetsaka any Dego io de nanamafy monsieur le ministre fa tsisy zany le izy monsieur le ministre mandainga zany le gazette international izany izay sy zay tompoko lahy sy tompoko vavy nitatitra fohifohy izay omeko atsika momba ny resaka vokatsy ny resaka ny onanay tamin'ireo inona moa anaran'iny ministra anakenareo de mbola itoy moa ny tantara arakaraky ny problème social eny ihany no iantsony any misy mety hitondra tolo-dalàna koa izahay avy amin'ny fanoherana amin'ny ampiasainay amin'ny hoeninandronay io ka dia misaorana ny vahoaka malagasy misaorana nareo nanaraka ataoko androany itya zay lazay ny lalàna amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo sambotain'Andriamanitra tsika rehetra